Fa amin'ity taona 2023 ity ihany koa mankalaza ny fahadimapolo amin'ny zato taona nijoroany ny Fiangonana Fiakarana Jerosalema Vaovao ka tamin'ny 17 sy 18 jolay lasa teo moa no nankalazana ny ivon'ny jobily izay natrehan'ny filohan'ny synodam-patitany. Totosa somatsara ny sabotsy 12 sy ny alahady 17 jolay teo fankalazana ny ivon'ny jobily fa 10 amin'ny zato taona amin'ny Fiangonana Fiakarana Jerosalema Vaovao izay teo ambany fiahin'ny synodam-patitany Antananarivo andrefana notarihan'ny filohan'ny Andriamatoa Rahaingonjanahary Rodolphe. Indro avosiko ny zavatra rehetra. Apokalipsy toko faraka amby 20:5 tapam-by teny faneva notorian'ny mpitandro ny fiangonana Ramatoa Marikoto Honorinina ny alahady maraina. Ny komitin'ny jobily izay natsanga amin'ny fiangonana ny tompon'antoka tamin'ny fikarakarana sy ny fanatontosana ny hetsika amin'ny fankalazana rehetra. Nisy ny tsy hainy tantaran'ny fiangonana nandritra ny 10 amin'ny zato taona niorenany ary dia nisy koa ny tsangam-bato izay marihana tamin'ny fitokanana ny takela-pahatsiarovana an'izao jobily fa 10 amin'ny zato taona izao. Ny filohan'ny fikambanana zanak'ampelezana dia mbola nanentana ireo zanak'ampelezana tonga maro mba hiara-asa ho an'ny fampandrosoana ny fiangonana. Ny solon-tena mpanjakana Andriamatoa Mairan'ny Commune Nosiala dia tonga koa nanotrona izao fankalazana ny jobily fa 10 amin'ny zato taona izao. Novaranana tamin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ho fanimpom-pivavahana ny alahady maraina ary dia nisy hatrany ny fiaraha-misakafo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra tsy ankanavana tonga nafanain'ny hira sy ny lanonana ny toto-sain'ny tanora STK sy ny koralina anja amin'ny fanantenana Fiakarana Jerosalema Vaovao.